Faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ny tsy amparatelo ny fahadiovana sy ny filaminana io indray loha hevitra ho azavaina amintsika foy amin'ity andro anio ity. Efa mampiteny ny mona, ny loto sy ny korotana eto amin'ny Madagasikara. Ary amin'ny pasitera ny tenanay dia matetika mamango tokantrano. Ray amin'ireo tokantrano 10 ihany indraindray no mba ahitana an'izany hoe filaminana sy fahadiovana izany. Fa ny ankabetsahany dia tena hoe korotana ambony ambany izany no hita. Ary ny fanontaniana napetrako mandrakariva amin'ireny tokantrano ireny dia ny hoe Andriamanitra, toerana ohatran'izao ve no iarahanao monina amin'ireto olona ireto? Mendrika amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ve izao loto sy korotana be izao? Andetsika hianatra amin'ity anio ity ry havana ny tsy ambaratelo ny fahadiovana sy ny filaminana mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ilay tokantranontsika sy amin'izao firenena misy antsika izao. Voalohany ny zavatra rehetra dia manana ny toerany. Omeo toerany daholo ny zavatra rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Omeo toerany daholo. Eto ny toerany lamba madio, eto ny toerany lamba maloto, eto ny toerany sio, eto ny toerany zinga, eto ny toerany ny telefona, eto ny toerany baiboly. Fa tena zava-dehibe io. Ary na dia amin'ny toerany hoe eto ny toerany lamba madio aza dia klaseo tsara hoe eto ny lamba, reto ny lamba fetina mivavaka ary reto ny lamba fitena isan'andro. Dia avalony tsara mba tena ahafahantsika manamora ny fampiasana azy satria sady manampy antsika ihany koa zany. Ahitika tsara ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko fa 420 andininy fahaenina manao hoe fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Izay ny zavatra lehibe indrindra. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia izao, ny zavatra rehetra dia ataovy amin'ny toerany. Tsy hoe amena toerany fotsiny zavatra rehetra na ny kely indrindra ka na ny lehibe indrindra fa apetrahany amin'ilay toerany mihitsy izy. Fa raha matetika mahazo antsika rehefa reraka na rehefa viza na avy any amin'izay alehantsika dia tonga dia mametrapetraka na manipinipy fotsiny ny zavatra rehetrarehetra. Ny olana nefa dia izao itsika ihany ny voan'izay. Satria rehefa tsy hita ilay zavatra avy eo dia lany andro sika mitady. Ary alohan'ny andehan'ny vavaka ny sasany dia efa lany fefakatiny aloha mitady ny ceinture, lany 10 minitra aloha mitady ny bakiraro, lany 10 minitra mitady ny baiboly satria nahoana na dia nisy toerana aza ilay izy tsy napetraka teny amin'ny toerany. Tadio tsara raha ny jamba dia manana fomba fiasa izay tena filamatra ary azo alay tahaka tsara. Satria ny jamba amin'ny mahajamba azy dia ny entana rehetra ao anatin'ny tokantrano tsy mahazo ahetsika na ovana toerana mihitsy. Fa raha tsy izany raha vao miova toerana kely fotsiny seza dia voadona izy. Raha miova toerana kely fotsiny ilay briquet dia tsy hitan'iny. Ka tsy azo afindra mihitsiny ary manampy be dia be ahafahantsika mahita ny zavatra rehetra haingana sy mampiasa azy haingana ny fipetrahan'ny zavatra rehetra amin'ny toerany. Anisan'ny zavatra lehibe koa izay tadio tsara. Ny fahatelo ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanany. Raha vao miresaka hoe manana ny fotoanany tsika dia tena hoe asivy programa mihitsy ny zavatra rehetra. Indrindrandrindra ny amin'ny fanadiovana. Anisan'ny zavatra mahafinaritra ilay fomba fiasa hoe asiana emploi du temps mihitsy ny resaka fanadiovana ao tokantrano ao. Ohatra hoe rehefa alatsinainy manadio fitaratra, rehefa talata manala ny molaly, rehefa ny alarobia dia manositra savoka, rehefa ny alakamisy dia mba tsy ho adino ilay izy. Satria indraindray dia adino tokoa ilay mamafa vovoka, indraindray dia adino ilay zavatra kely madinidinika reny ary izay fanadinoantsika azy izay dia miteraka korotana sy loto eo amin'ny fiainantsika. Asivy programany daholo na ataoko hoe ny fanasana ny lamba. Indraindray manisy programa antsika fanasana damba fa adinodinitsika ny fanasana ny rideau, ny fanasana ny lambam-pandriana sy ny ohatran'izany dia efa bolana 10 volana tsy misasa ilay izy. Efa tonga ny vahiny voakago tsika hoe izy ity maloto tahaka an'izao. Fa sina programa mihitsy hoe isaky ny 2 volana no sasana ny rideau na isaky ny tapa-bolana no sasana ny drap. Arakaraka izay fantatsika fa tokony ho fotoanan'ny zavatra rehetra. Zava-dehibe koa izay zavatra fahatelo izay. Ary farany ny zavatra rehetra dia amin'ny fotoanany. Ny zavatra rehetra dia amin'ny fotoanany. Ary tenin'Andriamanitra mihitsy io any amin'ny mpitoroteny toko fahatelo ahitsika tsara hoe ny zavatra jiaby ozy izy dia samy manana ny fotoanany. Ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany. Ao ny fotoana hanangonana, ao ny fotoana hanariana, ao ny fotoana hanjairana, ao ny fotoana handrovitana. Ka ny olana indraindray dia izao
Isika dia tia mitahiry, tia manangona ary tsy te hanary mihitsy ilay zavatra. Ka indraindray any ambany fandriana any feno tavoahangy tsy miasa, any ambany latabatra any feno zavatra izay efa tonta, efa nampiasaina ela fa dia tehirizantsika fotsiny dia feno kapoaka, feno zavatra isan-karazany any anaty fandriana, any ambany fandriana sy any ambany latabatra any. Tsy fahaizana mandamina ihany koa zany. Mila manana fahasahiana mihitsy tsika manary, mila manana fahasahiana koa tsika mandrovitra. Tahaka ny hoe raha ohatra ka manana akanjo ianao ka akanjo ataoko hoe akanjo mariazonao ohatra le izy, dia afaka 2 taona na afaka 3 taona azonao atao tsara mihitsy mandrovitra azy indray dia manjaitra azy ho lasa akanjo ho an'ny zanakao, anaovana batisa azy na anaovana batemy azy, mba tsy hipetrapetraka fotsiny hameno ny armoire any ny zavatra rehetra. Dia manana fahasahiana manary reny karazana taratasy izay hitantsika fa mety hoe tsy ilaina reny dia azotra atao tsara koa ny manary azy, fa misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra, misy fotoana hampiasana azy daholo ny zavatra rehetra, ka rehefa tapitra izay fotoana hampiasana azy izay dia ho vao amin'ny endriny hafa indray izy, araka ny fomba filazan'ny vazaha hoe manao recyclage, izany hoe omena aina vaovao indray izy na ampiasaina amin'ny zavatra hafa indray izy fa tsy tehirizina mahabe korotana ao an-tokantranontsika ao fotsiny. Dia raha very koa ilay izy dia ndeha ho tadidintsika ireo zavatra ireo, fa ny zavatra rehetra dia manana ny toerany ary ny zavatra rehetra dia amin'ny toerany. Ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanany ary ny zavatra rehetra dia amin'ny fotoanany.